vaksika tokoa. Saotranao zay Jesosy Tompo no ny famondramponao sy ny fitiavanao. Mbola nomenao indray zahay ty maraina vaovao ty. Ary na dia natoroto ny maty azy zahay tamin'ny alina maizina iny, dia ny voazonao toy ny tsy manatsiny ka hatrampamonjeny mba hatanterahanao ny asa fanavaozana ny fiainanay, ny fonay, ny fanoloran-tenanay amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izay iantsonao anay izao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay na ny soavitanay zany, fa ianao miasa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahinao ka mitaona anay mandrakariva hanatona anao andray ny marina avy aminao, mba hitomboanay amin'ny finoana velona, mba tsy ho finoana izay mipetra-potsiny, fa finoana miasa amin'ny fitiavana, ka hanompoanay amin'izay fanentsonao anay teo amin'ny batisa, ka nandraisanay koa ny fiantsona ho amin'ny fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonanao. Dia mitenena aminay tahaka an'izay efa nitenenanao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao maro. Dia miandrandranao zay Jesosy amin'ity fotoana ity, mandrafo amelany eloko fampanota. Amen. Ny voalohany havana dia miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tratra ity maraina vaovao ity, ary tsy diso anjara amin'ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ho antsika dia ny fahasoavany amin'ny alalan'ny teniny izay zarainy ho antsika rehetra, mba hitomboantsika amin'ny fahafenoan'i Kristy dia amin'ny finoana velona izay miasa amin'ny fitiavana mba azahoantsika manompo ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny faharoa dia mialatsiny satria tsy izaho ny pastora Rajaonarivelo Raharjaonarivelo Edmond mpitondra fleuvan'ny Paris, fa Andrianarjaona Germain. Hiditra eo mbavahady eo mbaravarana eo amin'ny antso Dokotera Jean hoe mba mangataka anao anao an'ity fa tsy tonga izy noho ny asa ny andraikitra izay maharaikitra ny ray aman-dreny, dia nanaiky ihany nasaiky nandaza satria zany lahateny zany toroteny aza mbola azonao taona fa lahateny tsy fampianarana, mila document, mila fotoana fanomanana zany. Kanefa moa dia mahafofisainana dia ataoko atonotony ihany hanazavana azy. Dia izay no ela riavana, fa ny anjarana ny programa koa za sy hitako eo. Ny lohateny raha tsy diso aho dia ny hoe ny asa fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonana zay. Ny ireo asa fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonana dia araka ny nanaovan'ny mpandahatra ny programa Efesiana 4:12 izay no nanaovany azy. Kanefa za zany dia te hamaky azy hatrany amin'ny andininy faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy nanomeny sasany ho apôstôly, ary ny sasany mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Io zany no ten'Andriamanitra izay andriana izao lahateny izao. Dia mangataka ihany mba hipetraky toy. Raha miresaka ny hoe lohatenitsika hoe ny asa fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonana, dia mandringa ihany zany raha tsy resahana mialoha ny fiantsoana. Raha tonga dia miresaka ny hoe asa fanompoana amin'ny fiangonana, tsy miresaka ny fiantsoana
dia mandringa ihany zany. Ary ny fampianarana ny retsika hatramin'ny maly ny androany, ary ny androany aza dia tena niditra amin'le ty resaka ho resantsika tiako fampianarana soratra masina zay nataon'ny ray aman-dreny teo, dia mifampiresaka eo zay mianaka hoe inona ary no olazainy ty lahateny ty pastora ho aho satria tena feno olazainao. Dia kanefa moa dia izy mampahery ahy pastora Rasita, dia eny ary tokoa. Fa araky ny nambarantsika fanazavana ny soratra masina hatramin'ny maly, ny toko voalohany, ny toko faharoa, toko fahatelo amin'ny Efesianina, bokyny Efesianina dia manambara ny fanavotana vitan'i Kristy zany. Zay raha mizara roa ny bokyny Efesianina, mizara roa ny bokyny Efesianina, ny fanavotana vitan'i Kristy, ny andininy voalohany faharoa, ny toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo. Ny toko faefatra, dimy, enina dia ny ataontsika hoe ny fampiarana na ny etika amin'izay vokatry ny fanavotana vitan'i Kristy zay. Zay amin'ny fizarana faharoa, dia ny toko faefatra, toko fahadimy, ny toko fahenina. Ka eo amin'ny toko faefatra, toko fahadimy, toko fahenina dia amin'izany etika zany dia voakasika indrindra ny amin'ny fanendrena, ny amin'ny fiantsoana ho amin'ny fanompoana, voakasika indrindra ny amin'ny zay tena fototry ny toe-panahy zay ananan'ny firaisan'ny mino na ananan'ny fiombonan'ny mino na ny fiangonana ny mampiray azy. Zany aby za voalaza ao hitatsika zany eo amin'ny mazoto, eo amin'ny toko faefatra andininy voalohany hatramin'ny andininy fahenina, efa nivakiana ho maly zany ny amin'ny hoe ny firaisan'ny mino, ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Dia zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy ary moa zany izaho fatotra ny amin'ny Kristy Tompo, dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana zay miantsoana anareo amin'ny fanitrin'ny tena rehetra, amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny faharom-pony fandefitra, mazoto amin'ny fitiavana, mazoto mitahana ny firaisana avy amin'ny fanahy, amin'ny fempihavanana iray ny tena, iray ny fanahy, dia toy ny antsoananareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoananareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady ray n'izy rehetra zay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Toe-panahy ananan'ny mino na ananan'ny fiombonan'ny olona mino dia ny fiangonan'Andriamanitra mba hahatazomana tsara ny firaisan'ny finoana, ny firaisan'ny mino sady ho tonga amin'ny firaisan'ny finoana koa araka ny nazavainay aman-dreny teo. Dia amin'ny manaraka rehetra dia mampatsiahy mandrakariva ny toe-panahy mendrika araka an'Andriamanitra mba hitazonana, mba hijoroana, mba hahatazomana izany mahafiangonan'Andriamanitra zany. Dia io ny voalaza ny toko fahadimy, aoka na ko amin'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra nareo tahaka ny zanaka malala, andeha amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy anareo, dia nanorany tenany ho fanatitra ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana amin'izantsika. Dia ao ny toe-panahy zay tsy mendrika ny olona fidin'Andriamanitra zay lazainy fa tao amin'ny fahamaizina dia fijagajagana, fahalitoana sy ny sisa eo amin'ny toko fahatelo, dia amin'ny andininy fahatelo ary amin'ny andininy fahavalo amin'ny toko fahadimy dia lazany hoe fa maizina ianareo fahiny amin'izay nandehanana tamin'izany toetra mamoafady zay toetry ny mahazanaky ny maizina izany, fa ankehitriny kosa fa mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Dia eo manaraka indray dia milaza izy ny amin'ny hoe izany etiky na izany fampiarana ny famonjena vitan'i Jesosy zany dia mahakasika koa ny firaisana
ao amin'ny tokantrano mino. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo na zavain'ny dokotera Jean Maly zany. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo kanefa eo amin'ny 120 ny fototra dia hoe mifanaiky amin'ny fahatahorana any Kristy. Fa raha tsy zany dia zao ianao lehilahy te hanao hoe ianao tsy maintsy manaiky ahy ianao amin'izay tiako atao. Maha-olombelona zay. Dia tahak'izay koa ny vehivavy rehefa tsy miorina amin'ny hoe mifanaiky amin'ny fahatahorana any Kristy dia hiteny koa ny vehivavy fa tiavinao aho amin'izay tiako hataonao amiko, dia tsy avy amin'Andriamanitra koa zany fa ny firaisana vokatry ny fanavotany Kristy dia mahakasika koa ny mpivady zany. Voalaza eto mpivady ny zanaka ny mpanosy ny tompo ao voalazany amin'ny anao zany. Ary ny farany moa dia ny fandraisana ny fiedian'Andriamanitra izay hanoeriny fanamboleny devoly ny zanatsipika izay alefa ny devoly eo amin'ny 9 ny 10 zany. Ka izay anjarantsika dia ny hoe ny asa fanompona eo amin'ny fiangonana dia ahorontsika le izy eo amin'le hoe ny toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo dia eo amin'ny 17 amin'ny toko voalohany dia zao ny voalaza. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia namelany ny fahadisoantsika araky ny haren'ny fahasoavana. Dia raha mamakitsika ao amin'ny Titosy Korintiana voalohany toko voalohany ny 9:7. Korintiana voalohany toko voalohany 9:7 dia zao ny voalaza ao ny anaran'i Jesosy. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompo. Dia vakitsika koa ny Titosy toko fahatelo zafady fa dia tsisy atao hoe taratasina any izy ty fa dia zay matadidy ato no amadibaditsika ny Baiboly. Titosy toko fahatelo ny 4 sy ny manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Fa rehefa niseho ny famoram-panan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy amin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famondram-pony kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidy mibetsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ny fiantsoana antsika ho amin'ny famonjena zany tao amin'ny batisa. Io ny fiantsoana voalohany. Dia araka ny ambaran'ny Korintiana voalohany toko voalohany 9:7 teo hoe ny ananantsika firaisana amin'ny zanany dia Kristy Jesosy. Ny fiantsoana voalohany zany dia ny famonjenantsika mba hananantsika firaisana amin'ny Jesosy. Io ny voalohany. Fa tsy ny fanompoanao, tsy ny asa izay ataonao, fa ny hanananao firaisana amin'ny Jesosy. Io ny fiantsoana voalohany izay niantsoanantsika tao amin'ny batisa. Amin'izany fiantsoana izany no namoana ny otantsika rehetra tao amin'ny batisa. Raha mamaky ny Romana toko 1 isika, niarana lefina tamin'ny Kristy tao amin'ny batisa ary niarana tsangana tamin'ny Kristy tamin'ny voninahiny mba handehanantsika amin'ny fiaina vaovao. Zany hoe ny ahatonga antsika ny hanana ny fiainana mahazanak'Andriamanitra antsika. Zay no izy. Dia hiteny tahaka ny Paoly apôstôly tsika hoe fa efa voombo niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana ary tsy izaho intsony mivelona fa Kristy mivelona aiza ato anatiny. Zany hoe Kristy ao anatinao teo amin'ny batisa.
io koa no ilazany Paoly apôstôly hoe aoka ho fantatrareo tsarovy fa tempolo ny fanahy masony anareo, tempolon'Andriamanitra ny fonareo. Dia ny fanontaniana lehibe dia apetraho amin'ny tenanao ny fanontaniana mba tamanao am-ponao ve Jesosy, tamanao am-ponao ve ny fanahin'Andriamanitra, sa ampandeferinao noho ny sitraponao, noho izay tianao, noho izay tanikipo, noho ny filana maro samihafa. Ka ny Adama ela no mbola velona ao anaty, ary ny olona taloha mbola velona ao anaty, fa tsy ilay Adama vaovao dia Kristy ary ny maha-olom-baovao. Io ny kendrena amin'ilay izy, ny maha-olom-baovao no velona mandrakariva ao anaty, fa tsy ny maha-olona taloha. Dia apetrahoninao ny fanontanianany hoe mba niara vono taminao teo amin'ny azo fijaliana viahako Kristy, ny sitrapoko sa mbola manjaka ao amin'izany sitrapoko zany aho. Rehefa atao ny batisme, raha mijery ny ritoaly tsika amin'ny anaovana batisme, ny amaran'ny pastora ny teniny amin'ny fanaova-batisme dia izao: efa nampiraisina taminao, efa nampiraisina tamin'i Kristy tamin'ny batisme izy zao. Io ny teny farany rehefa atao ny batisme. Zany hoe zava-dehibe ny fiantsoana voalohany ry ana. Fiantsoana faharoa dia ny fiantsoana ho amin'ny fanontona. Raha mijery ny amin'ny boky Efesiana ihany isika, izay fokatry ny fiantsoana voalohany dia ny fanavotana antsika izany. Ilay fiantsoana voalohany dia ao no anorenany, dia fa mba voalazako ihany ty tamin'ny fiangonana sasany hoe fiangonana anaty. Amin'io fiantsoana voalohany io, fiangonana miafaka, fiangonana anaty dia ny fotsika zany, fotsika zany. Araky ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe atoloro ny tenanareo noho ny famondrampon'Andriamanitra dia mangataka aminareo mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Dia fanompompanahy ataonareo zany, tsy maintsy velomina mandrakariva io fiantsoana voalohany io, atolotrareo ny tenanareo. Ahoana ny fanolorana ny tena? Tsy misy tsara zay azonao atolotra n'Andriamanitra eo aminao, tsisy tsara zay azoko atolotra n'Andriamanitra fa zay tadiaviny atolotra azy dia atao mitakalo amin'ny azy zay tsara, ny azy zay ratsy. Ary io no rahan'ny Kristy, manao takalo izy, ka ny takalo dia zao: ny foko ratsy, ny foko maloto, ny saiko ratsy, ny saiko maloto, ny fiainako zay mbola milomano amin'io noho ny hery ny famonjen'i Kristy dia afaka manolotra ny tenantsika eo amin'Andriamanitra, manolotra n'izany fahalitono zany mba ho diovina sy ho sasana. Ary ny zava-dehibe amin'ny fanavotana, amin'ny fiantsoana voalohany dia ny andraisantsika ny famelan-keloka. Io ny fiainana mandrakizay, io ny fanjakan'Andriamanitra, io ny fanjakan'ny lanitra zay ambaran'ireo evanjelista namoratra ny filazantsara. Ny famelan-keloka izany ny firaisana amin'i Jesosy, famelan-keloka. Ka amin'izany dia voalazany ato hoe izy nanome sasany ho apôstôly, zany hoe tsy ny hery maha-olombelona antsika ny namonjainantsika. Io lazay Paoly amin'ny Efesiana toko faharoa hoe fa fahasoavana ny namonjainanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fanao isirehareha. Ary izay lazay mety hoe izy nanome ny sasany dia zao ny fiantsoana ho amin'ny fanompoana dia zao antsona
sasan'andriamanitra antsony Jesosy ho an'izay efa nandray ny famonjeny izany. Antsony Jesosy ho an'izay efa tonga ao amin'ny fanjakan'andriamanitra izany. Antsony Jesosy ho an'izay hitoerany fanjakan'andriamanitra ao anatiny izany dia mahafiangonana antsika izany. Tsisy fiantsoana ho an'ny olona izay tsy miray amin'i Jesosy. Tsisy fiantsoana ho amin'ny fanompoana ho an'ny olona izay tsy manana firaisana amin'i Jesosy. Fa raha sendra misy zany zavatra hafa ny tadiavina amin'ny fiangonana, tsy ny hampanoso ny fiangonana fa mitady tombotsoa amin'ny fiangonana. Natsoin'ny SDPL tany Andatsimy avoka ilay mpandeha nampianatra momba ny fifoazana. Dia izao no lazaiko, anisany lazaiko hoe ianareo zao mianatra ho pastora, ary ianareo zao miditra amin'ny système LMD. Système LMD dia tsy mandray tsony avy amin'ny mpampianatra fa manao fikarohana. Dia misy maro ny fikarohana hitanareo amin'ny internet ao. Mpampianatra tsy afaka hijery an'izany firy-tsony amin'ny mpianatra atao hoe amanjatony handinika tsiraray izay voalaza ao. Fa dia ino no ataonao, ino no présentenao, dia izay ny fahaizanao. Ary ny zavatra kendreny zany dia izao tsy miorona intsony amin'ny fototra pastoraly fa mijery ny diplôma ho azoko. Ary efa tonga amin'ny toerana inona no ataon'ny fiangonana amiko, zay ny fiafarana, inona no ataon'ny fiangonana amiko ho araky ny fiangonana ve ny karamako, ho araky ny fiangonana ve ny fivelomako, ho araky ny fiangonana ve zao zay no anjaka rehefa avy eo. Fa amin'izay mahampanompon'Andriamanitra dia zao inona no ataoko noho ny famonjena vitan'i Jesosy ho ahy amin'ny fiangonana. Aoka ho tsarotsika izany, tsy pastora ihany fa izay rehetra nandray ny fiantsoana ho amin'ny fanompoana dia tsy maintsy mitodika amin'ny fiantsoana voalohany dia ny firaisany amin'i Jesosy mba hanafoanana ny tena ny ota, ny filany nofo, ny zavatra maro izay tsy araka an'Andriamanitra, ka mampisongadina ny tena, hampandroso ny tenako fa tsy hampandrosona ny fiangonan'Andriamanitra. Aoka ho fantatsika izany. Dia ho zany tamin'ireo mpianatra rehefa tonga any amin'ny fiangonana misy ianao dia tia ny zavatra tsarovana mpianatra. Inona no ataoko, inona no atolotro ho an'ny fiangonana amin'izay fanomezana nomeny Jesosy ihany. Tamin'ny famonjena ary tamin'ny fahalalana izay nomeny ihany noratovo mba hampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Fa ny mampalahelo raha misy kely, raha tsy voafehy dia diplôma sy karama mibetsaka tadiavina amin'ilay fandrosoana. Io resaka mondialisation io nge ka be tsy manjary amin'io e. Ary avy ety no hitondra an'izany any. Tsy ho fampandrosoana ny fiangonana intsony fa fanombana sy famonoana ny fiangonan'Andriamanitra. Satria tombotsoa no tadiavina. Tsy mano pastora rehekoa misy any zany na ny mpiandry na ny katekista na ny olom-bo fidy eo amin'ny fiangonana azy na ny dekona na ny komity fiangonana manana an'izany toetsay zany daholo, ary tsy maintsy averina amin'ny famonjena amin'ny fiantsoana voalohany dia ny firaisana amin'i Jesosy zany. Io ka raha izy nanome sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, dia tsy mandeha ho azy zany
fa tsy maintsy miainga amin'ilay le fanompoana le fiantsoana voalohany izay ananana firaisana amin'i Jesosy. Ka ina no atao rehefa nandray an'izany fiantsoana izany dia tsarovy tsara ny teny Paoly apôstôly, izaho izay kely noho ny apôstôly rehetra tsy mendrika atao apôstôly kory aho, izaho izay tsy tonga volana ny Paoly apôstôly, fibebahana izany. Fahasoavan'Andriamanitra nato izao aho, tsy foana ny fahasoavany ato amiko, ny asa fatratra amin'izy rehetra nefa tsy hafa ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy misy fahaleovana ho anay Paoly apôstôly, fa Andriamanitra ny fahaleovanay. Fibebahana izany, fiekena eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy tanteraka mpanota isanandro. Mba hanadiovan'ilay fiantsoana voalohany ny fiainako amin'ity fiantsoana faharoa eo amin'ny fanompony ity. Aoko ho tsaroantsika izany, aoko ho fantatsika izany, fa tsy manomponompo foana isika ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, tsy manomponompo foana fa manompo noho ny asan'Andriamanitra tamin'ny fiantsoanantsika tao amin'ny batisa. Dia io ny tsy maintsy iainantsika isanandro ny fiainam-pimebahana isanandro amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Andiniantsika tena na mpamafatrano ianao amin'ny fiangonana, na mpanisa rakitra ianao, na inona ianao, any amintsika nefa misy mpanisa rakitra mpangala-bola. Misy zany satria tsy mahatoky amin'ny finoana, tsy mahatoky amin'izay namonjeny Jesosy azy, tsy mihazona an'izany famonjeny zany, ka dia manaonao foana, manomponompo foana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka andiny tena amin'izany ny tsirairay, ny kristianina tsirairay, tsy ny mpanompon'Andriamanitra voatokana ihany, fa ny kristianina vita batisa manana anjara fanompoana amin'ny fiangonana daholo, nomeny talenta daholo. Raha mamaky ny Matthieu 5:20, ny amin'ny zaran'ny talenta dia samy nampiasa an'izany talenta zany. Io no lazaina faharoa ny fiantsoana ho amin'ny fanompoana zany. Inona ny zavatra kendreny? Io no voalaza ny ray aman-drentsika teo daholo ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho fampandrosoana ny tenan'ny Kristy. Hitantsika tsara amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina. Asan'ny apôstôly toko fahaenina dia ny teny ny apôstôly mitadiava olona fito manam-panahy, matahotra an'Andriamanitra, feno fahendrena, feno fanahy masina, izay ho tendrenay aninona ozy hitandrina ny latabatra. Efisiana toko fahaenina zany, hitandrina ny latabatra, fa izahay aoka hitandrina ny vavaka sy ny fampianarana. Io lazainy Paoly apôstôly. Inona ny hevitra zany? Misy fandaminana ao amin'ny fiangonana, misy fandaminana amin'ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly, ary fandaminana amin'ny andron'ny fiangonana ankehitriny koa zany. Samy manana ny tandrifiny. Ary ny pastora dia izy no miandraikitra ny fiangonan'Andriamanitra io, ary manana ny fanomezam-pahasoavana izay mahafaoka ny asa rehetra amin'ny fiangonana. Kanefa noho ny fandaminan'ny fiangonana na tamin'ny andron'ny apôstôly ary amin'ny andron'ny ankehitriny dia misy ny olona mpiara-miasa aminy, misy ny katekista, misy ny evanjelista, fa ny asan'ny pastora amin'ny ordinasiorany dia mahafaoka azy na mamafatra ny fiangonana izy, na manisa rakitra izy, na manao ny asan'ny dekôna izy, na manao komity izy, vitan'ny pastora zany, tena ao anatin'ny asany zany. Fa noho ny fandaminan'ny fiangonana hatramin'ny andron'ny apôstôly voavaky teo dia misy fitsinjarana asa ao, misy fitsinjarana asa samihafa ao. Io ny tsara ho fantatsika. Dia tsy resaka lavabe fa vakio ny Korintiana voalohany toko faha 10
izay milaza indrindra ny fiaraha-miasa ny fanomezam-pahasoavana samihafa. dia voalaza eo zany dia hoy izy ny hoe nefa ny momba ny tena dia iray 2:4 raha ny tongotra anao hoe satria tsy tananao dia tsy ny momba ny tena amin'izany dia tsy momba ny tena va izy 2:4 amin'ny 2:12 amin'ny Korintiana voalohany zany ary raha ny sofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy raha maso avokoa ny tena rehetra aiza izay fandrenesana raha fandrenesana avokoa aiza izay fanimboloana fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samby eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Izany hoe izay olona antsoin'Andriamanitra tsy misy olona voateny hanana fanompoana amin'ny fiangonana raha tsy avy amin'Andriamanitra. Izy no manendry ahatanteraka ny sitrapony araka ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mpamafatrano amin'ny fiangonana anao tsy hiavinavina hoe tsy mba fanompoana amin'ny fiangonana tianaty fa nandivozana. Raha nomena andraikitra samihafa amin'ny fiangonana anao tsy hiteny hoe nendrano raha tsy manana nendrano aho sy anao. Fa ireo rehetrarehetra ireo na dia maro azy dia miara-miasa na dia maro aza dia miara-miasa. Ao koa fantatsika izany ka tsy misy hialina ny fanomezam-pahasoavana nomena ny hafa, tsy misy tsy ahay mionona ny fanomezam-pahasoavana nomena azy satria inona no antony avy amin'Andriamanitra io ary amin'Andriamanitra tsisy kely sy lehibe zany. Fa eo amin'ny fandaminana ny rafitra dia misy zany fa eo amin'Andriamanitra dia zao ny fonao ny jereny. Ndraindraitsika mijery ny asa vita na vita be rehefa atao ny bilan farany taona dia hoy ny mpanao mpandrara niakatra be ny chiffre d'affaires dia hoy ny firenena anankiray niakatra zao pourcent niarikarena tamin'ity taon'ity. Rehefa tsy manana an' Jesosy ianao tsy manana firaisana amin'i Jesosy dia ny zava-bitanao no ataonao betsaka indrindra eo amin'ny asam-piangonana na vitan'izao dia hoy ny tenin'i Jesosy raha ho avy izy amin'ny ranolanitra dia hiteny ianao izaho fa niasa be nanao asa be tamin'ny fiangonanao, izaho fa nandroka deminé tamin'ny anaranao, izaho efa nanao azao nandany vola be tao amin'ny fiangonanao. Dia hoy Jesosy tsy fantatro na vitaiza ialamo ny mpanomeliko. Fa amin'izay anaovanao ny asanao fanompoana zarazarainao samihafa ny fanompoana, zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana, zarazarainao samihafa ny asa. Reo dia avy amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina. Dia tsy maintsy manome voninahitra an'Andriamanitra eo ny fanompoanao anao. Tsarofo zany. Inona ny fanomezam-boninahitra ataonao an'Andriamanitra eo ny fanompoanao? Dia ny fibebahanao isan'andro mba ho vita firaisana amin'i Jesosy ianao eo amin'ny fanaovana ny asa fanompoana, mba hisy vokatra tsara eo amin'izay ataonao. Dia hoy Paoly apôstôly amin'ny Efesiana 2:2 ihany ery 5:4 fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Raha manana firaisana amin'i Jesosy ianao eo amin'ny fanaovana ny asa, manome voninahitra azy ianao eo amin'ny fiainanao, fanomezam-boninahitra ataonao an'Andriamanitra, dia tsy mitehatehaka ihany, tsy mideradera ihany, fa indrindra mitondra ny fahalemenao fa tsy mendrika amin'izany fanompony zany dia misy vokatra ny asanao satria mikendry vokatra amin'ny asa fanompoantsika Jesosy ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Tsarofo zany. Dia mijery indray tsika inona avy ireo asa
zay omena ny fiangonan'Andriamanitra. Io fanatanterahana zany fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra zany. Dia lafiny pratika no jerentsika raha nitoro-teny tamin'ny alahady teo periko mpanjaratsika dia voakasika zany, voakasika ihany ny hoe zavatra nresana teto dia ny fahaizana manolotra. Rehefa manana firaisana amin'i Jesosy dia manome valiteny finoana ka mizara nampianarana ny mpianatra zany, ary zany koa ny fiangonana ankehitriny. Raha ny teny mpianatra dia fiangonana ankehitriny zany, satria manana firaisana amin'i Jesosy. Dia zao ny voalaza teto hoe Andriamanitra dia manana ny fahasoavany ao amin'i Jesosy Kristy izay mampidina ny fitahiana rehetra, na fitahiana amin'ny fanahy na fitahiana ho amin'ny tena. Andriamanitra tsy mijery antsika hoe fanahy ihany isika, fa mijery amintsika amin'ny olona ny fironiny olombelona karakarainy na ny ara-panahy na ny ara-tena. Voalaza teto no zany dia nanendry ny mpianatra izy, inona no misy any aminareo ho fito? Nasainy mipetraka ny vahoaka, nasainy mizaray mpianatra zany ho fito zany, sy ny asan-drano madinika vitsy. Zany hoe Andriamanitra dia mikarakara ny lafim-piainany maha-olombelona manontolo antsika, vatana, saina, tena, fanahy. Dia zao raha eo amin'ny fiangonana Loterana misy antsika dia mazava misy sampam-pikambanana fito eo amin'ny fiangonana Loterana. Voalohany sekolilady, fikambanam-behivavy, inona koa izy teo fikambanan-dehilahy, eka ne mba iorona ny fikambanan-dehilahy tsika ty ohatrany tsy dia manao loatra efa misy lehilahy ihany maromaro. Ny fifoazana, ny skoto, ny tanora. Dia zao koa misy ny fikambanana vao nitapahany kanisela tany Tuiliara teo, fa misy koa ny fikambanany dekôlina. Ny dekôlina zany tsy atao mpanisa rakitra sy mpandamina eto ihany, fa tena manao asa koa izy diakonaly, tahaka izay ataon'ny fifoazana, tahaka izay ataon'ny sampam-pikambanana rehetra io, dia manao an'izany koa ny dekôlina. Zay fanapahan-kevitry ny kanisela voainy any io tany Tuiliara tamin'ity taona ity zany, tamin'ny volana tany Tuiliara tamin'ny novambra, fa tamin'ny teo KMSL atao Tomasina. Dia misy ireo sampam-pikambanan'ireo. Amin'ireo sampam-pikambanan'ireo dia tsy niasa fitorianany filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy ny olombelona manontolo. Io ny voalaza lalam-pandrenana izay atao fitorianany filazantsara dia amin'ny alalan'ny teny sy ny asa fanompoana. Io le resaka hoe diakonaly. Dia ny toby zao nitsika fifoazana dia misy ny toby zay mikarakara marary eo, mikarakara ny zazakamboty eo, mikarakara ny olona verisaina ao, mikarakara ny olona zay nariny fiarahamonina ao. Tamin'ny andron'i Jesosy nefa nisy zany. Ary io no tenin'i Jesosy ange amin'ny Jaona 4:20, izay minoahany inona ozy no ataony? Ny asa ataoko no ataony koa. Ka ny asan'i Jesosy ny asa mahamisy azy dia amin'ny asa zay mahatanteraka antsika zay mino azy amin'ny lafim-piainana manontolo. Dia zany koa no ataon'ny fiangonana. Zany koa no ataon'ny fiangonana. Dia misy ny sampam-pikambanana. Ireo zany dia manana ny akolafiny amin'ny asany, amin'izay fanompoany ataony eo amin'ny fiangonana ireo ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy zany ihany amin'ny FLM, fa misy koa ny departemanta. Departemanta amin'ny FLM dia misy ny Shalom, fitoriana ny filazantsara amin'ny musulmana. Fa manana ny fomba fiasany koa zany. Misy koa ny tafika masina maharitra.
zay manana fomba fiasany koa izy. Misy ny tranoprito luterana samihafa daholo zany asa zany, tena samihafa. Misy ny salfa sampanasa luterana momba ny fahasalamana. Misy ny fambolena sy ny fiompiana, misy amin'ny fiangonana luterana daholo zany. Misy ny salta sekoly ambony momba ny teolojia, departemanta daholo zany. Tsy vitan'izay fa mbola misy koa ny atao hoe fandrindrana nasionaly zay mirafitra direkta amin'ny foibe, na mirafitra amin'ny président ny FLM, na mirafitra amin'ny tournée FLM, na mirafitra amin'ny trésorier ny FLM. Misy daholo zany. Raha amin'ny trésorier ny FLM dia misy ny fizakantena ny FLM. Misy ny unité exploitation momba ny tany ny FLM, ahoana no mampanofanany tany mba hisy vola miditra mba hahazakatena ny fiangonana luterana. Misy ny fananan-tany, misy eo amin'ny FLM zany amin'ny fandrindrana nasionaly. Dia misy koa zay mirafitra amin'ny tournée ny FLM, misy koa zay mirafitra amin'ny président ny FLM. Zany rehetrarehetra zany dia asa fanompoana amin'ny fiangonana daholo mba hatao ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra, satria ny FLM dia mitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra amin'ny alalan'ny teny, ary mitoro ny filazantsara amin'ny alalan'ny asa fanompoana, asa sosialy raha bangoina le izy. Ara nijerentsika tetiny hoe inona no atao hoe hanina sahaza hoy Lutera amin'ny eviteny Lutera ny fotom-pianarana kely, ary amporosena tsika maka ny fotom-pianarana kely Lutera. Dia zao na zay ny hanina sahaza dia zao ny hanina, ny vary, ny zavatra hosotroina, ny fitafiana. Eny fa na dia amin'ny fitondram-panjakana aza dia lazaiko fa hanina. Inona ny dikany? Izay ahatanteraka ny fameloman'Andriamanitra anao sy ny fiaheny ity tenantsika ity. Ka noho izany dia zao hanina sahaza omen'Andriamanitra, iahen'Andriamanitra ny fiangonany ireo asa marobe ao fiangonana rehetra luterana zay omeny antsika. Kanefa zao ho an'ny tranoprito luterana, ho an'ny évangélisation, ho an'ny salfa, ho an'ireo départemanta sy ny fandrindrana rehetra ireo na ny sapam-pikamanan'ireo dia tsy maintsy manana firaisana amin'ny Jesosy. Rehefa handeha tao amin'ny fiangonana luterana tao dia misy olona anankiray dia tena nalaza, dia hoe tsy misy olona mahay miresapola raha tsy tia, ary tsy misy olona mahatoky afa-tsy tia, olo ity dia nasandratra. Kanjo rehefa avy eo million volana mitokotina tao nefa rano nasorony ny FLM. Inona no antony? Satria rehefa miankina amin'ny asa vitanao anao, rehefa miantehitra amin'ny zavatra amin'ny tenanao anao, amin'ny fahalalànao, amin'ny fahaizanao, amin'ny maizy anao, dia tsy misy zay azo devoly amin'ny tananao afa-tsy amin'izany, ka hatonga ny fiangonan'Andriamanitra ho simba, ary hatonga ny tenanao koa ho simba, ho very mandrakizay. Aoko ho fantatsika izany. Nandamina fiangonana zay le mpandeha, eo daholo ny mpanohitra eto ny any, eny ara dia mirana tamin'izay andehananao tonia mba miresaka amin'ireo mpanohitra, miresaka amin'reto eny ary lasa dia ao amin'ny tantaranareo ary nareo mpanohitra mitantarana dia mitantara. Zao no tsy tianay, zao no tianay, zao no ekenay, zao no tsy maintsy atao, zay zahay vao milamina. Dia ho za mialatsiny fa tsy za mpitondra anareo zay anasanareo vangy, fa hiaino anareo aho, ka zay aho no anasanareo vangy fa elako eto anareo.
Ianareo ihany tady filaminana rehefa namarana ny resaka aho dia izao no lazaiko dia misaotra an' Jesosy aho fa tafavory teto sika ary misaotra an' Jesosy koa fa nahalalana ny tohibotsika teto fa hatramina nymoany fivoriana teto aho tsy mba nisy ny teny hoe ankinina amin'i Jesosy raha sitrapon'i Jesosy fa hoe izaho ny tianay izao ny maminay izao ny tsekenay nay teo ay ny lamina ny fiangonana mandehana modiabo aho dia agny ianareo mangatà amin'i Jesosy mifona mibebaka amin'i Jesosy fa tsy ianareo ny tompon'ny fiangonana fa Jesosy ny tompon'ny fiangonana ka ilazanareo zao ny tianay zao ny tsy tianay zao nay natsoina koa ny andany apisony avy koa anareo inona koa anareo zao rety anareo dia zao miambo anareo fa marina miambo fa marina fa tsy mandinika inona ny fitaraina ny tsy marina everinareo fa tsy marina fa raha hiankina ny fahamarinanareo dia ho simba ny fiangonan'Andriamanitra fa tsy maintsy mandiny tena fibebahana koa ianareo zay milaza fa marina dia eo koa voataitra koa rehefa natao amin'izay ny raha ity ato ty makato ahoana ekenareo toko satria mba natao ihany lay hery ny fanan'Andriamanitra ny asa tamin'ny fibebahana dia nilamina ny fi ka ity fiankinana amin'ny asa vita ity fadio fa manimba ny fiangonan'Andriamanitra ity fiankinana amin'ny fahalalana sy ny fahaizana anavy amin'Andriamanitra io mba haizana manety tena tsarovy Petera mpanarato mana talenta amin'izany mana traikefa amin'izany ny alina ny fananatovana fa tsy ny atoandro amin'ny marivo fa tsy amin'ny lalina Jesosy miteny amin'ny andro maraina alatsao ny aratonareo maraina ny andro ty hatramin'ny alina ahy rehefa nanao satria izay ny fanaovana azy araky ny natiora lalàny natiora tsy nekeny Jesosy any alatsao amin'ity maray ty ary amin'ny lalina no alatsao nahazo azan-drano be satria tsy tian'i Jesosy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ny hiankina amin'ny zava-bitany amin'ny sainy amin'ny fieritreretany amin'ny fahalalany fa hiankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva tsarovy zany raha tia-pandroso ny fiangonana isika tsarovy zany araky ny voavaky teo mahaiza mifanaja mifanomezam-pahasoavana ny meny tompo mahaiza mifanaja mifanomezam-pahasoavana ny meny Jesosy eo amin'ny fanompoana satria avy amin'Andriamanitra miray telo araky ny ambaran'ny Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko faharoapolo folo zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanady ary ihany zarazarainao samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany ary zarazarainao samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany sady miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra avy amin'Andriamanitra zany ny anasa azy ny fahalalana anananao avy amin'Andriamanitra zany ny anasa azy ny mpitondra mpitarika marina mpitarika tsara avy amin'Andriamanitra ho an'izay miaina amin'ny firaisana amin'ny Kristy tao amin'ny batisany amin'ny fiainany fibebahana isan'andro voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina vavakytsika saotranao zay Jesosy no ny famindramponao fa na dia tsy tanteraka zay olona malemy maloto dia manaiky ianao hanavao anay hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mba hahatonga anay toetra ho mahatoky amin'ny finoana velona zay fanamonjena anay tao amin'ny batisa ka hiaina anay zany batisa zany amin'ny fiaina mibebahana isan'andro mba hahatonga anay ahavokatra amin'ny asa zay fananendrena anay araky ny teninao fa tsy zahay mifidy anao fa ianao mifidy anay mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatray dia amin'ny anaranao Jesosy fangatanay zany vavaka zany amen.